Ho ampitomboina ho aminareo hatrany ary havako ny fahasoavan'i Jesoa Kristy Tompontsika. Amen. Andeha hiara-vavaka hatranintsika amin'izao maraina vaovao izao. Misaotra anao say Tompo fa amin'izao maraina izao, indrindra amin'izao faran'ny herinandro izao dia ny sabotsy izany, dia miara-paly izay mahatsiaro ny nataonao tamin'ny fiainanay tao anatin'ity herinandro ity. Ary izany no mbola inonesana tena anay ka mahatonga anay Tompo hanavao indray ny fanolorana ny fiainanay ary mba hanjakanao Jesosy Kristy. Koa dia raiso ny fonay mba ho trano fonenanao amin'ny anaran'i Jesoa. Amen. Ry havana, misaotra ny Tompo isika fa mifarana ny herinandro ary toy ny mahazatra dia ny sabotsy toy izao no fiomanantsika hiatrika ny fampiompivavahana rapitso alahady. Mifampahery ny mpino, izany lohahevitra vonona Aogositra. Kanefa rapitso alahady dia somary iova kely tsika noho ny antony izay ambarako rehefa avy eo. Andeha ary ho jerentsika ny amin'ny hoe ahoana no atao mba hajoro na koa hoe ahoana no atao mba tsy ho lavo. Izany dia hitantsika eo amin'ny Efesianina toko 4 andininy 10 ka hatramin'ny 17. Andeha ary ho vakiana amintsika izany amin'ny anaran'i Jesoa. Farany mahereza ao amin'ny Tompo sy amin'ny herin'ny faherezana. Tafio avokoa ny fiadian'Andriamanitra mba azahoanareo hifahatra amin'ny fanangolen'ny devoly. Fa isika tsy mitolona amin'ny nofo aman-drà fa amin'ny fanapahana sy amin'ny fanjakana sy amin'ny fampanjakana izao fahamaizina izao dia amin'ny fanahy ratsy eny amin'ny rivotra. Ary noho izany dia raiso avokoa ny fiadian'Andriamanitra mba azahoanareo hanohitra amin'ny andro mahaory, ary rehefa vitanareo avokoa dia hafahatra ianareo. Amen. Izany ry havana no akantsika ny toriteny ary, koa dia inganie ny fanahy masina hanomana antsika tsirairay avy. Manomboka amin'ny 7 maraina tsy diso toy ny mahazatra ny fotoana. Miavaka ny rapitso satria isy ny handray ny sakramentan'ny batisa, ao koa ny fandraisana ho mpandray, ary amin'ny mahavoalohan'ny volana azy, alahady voalohany amin'ny volana, dia misy ny fiarahantsika rehetra mandray ny fanasan'ny Tompo. Zava-dehibe eo amin'ny fiainan'ny fiangonana ny toy izany ry havana, koa aoka mba hifampivavaka, aoka mba hifampitondra amam-bavaka isika tsirairay avy, mba ho tanteraka sy lavorary eo anatrehan'i Jesosy Kristy Tompo, lohan'ny fiangonana, izay kasaina atao rehetra, ary ho azy irery ihany koa ny voninahitra amin'izany rehetra izany. Amen. Andeha ary hivavaka isika. Ry Tompo rainay eny an-danitra ao, dia misaotra anao ary fa nomenao alahady voalohany amin'ny volana izay. Vavaka izay ho an'ny zanakao, ho amin'ny mpanomponao, ao ny handray ny sakramentan'ny batisa, ao ny handray ny fandraisana azy ho mpandray. Ianao hanomana ny fo, ny saina amam-panahy, hiaro indrindra mba ho tanteraka sy lavorary eo mba fahamasinanao izany ry Jesosy. Vavaka izay ho an'ny manana anjara rehetra, ny tompona andraikitra rehetra Tompo. Fanahinao masina koa hiasa ao anatin'izy ireny amin'ny fiomahana ataony, ary indrindra mba ho vitany soamantsara ny zara fanompoana rapitso. Ny mpianakavin'ny finoana rehetra Tompo, na kely na lehibe, indrindra ny mpandray fanasan'ny Tompo, aoka samy manam-po amam-panahy mba azahoany tena tafahombona sy ho tafaray aminao, dia hanome voninahitra anao izay mandritra ny androm-piainanay rehetra. Noho izany dia apetraka eo am-pelantananao Tompo ny fiainanay iray manontolo amin'ny anaran'i Jesoa. Amen. Ho aminareo ry havako ny fiadanan'i Jesoa. Amen.